Zareo ry havana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Fiarahamandinika soratra masina ombonantsika amin'ity zoma ity. Ao amin'ny Salamo 110 andininy 7:50 hatramin'ny 100 no iarahantsika. Salamo 110 andininy 7:50 hatramin'ny 100. Mitsangana idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: jereo ny fahoriako ka vonjeo aho, fa ny lalanao no tsy mba hadinoko. Soloy vava aho ka vonjeo, velomy aho araka ny teninao. Lavitra ny ratsy fanahy ny famonjena, satria ny didinao tsy tadiavina. Lehibe ny antranao Jehovah o, velomy aho araka ny fitsipikao. Maro mpanenjika sy ny mpandrafy ahy, tsy mba niala tamin'ny teny vavolombelonao aho. Mijery ny mpivadika aho ka maharikoriko ahy ireny, dia izay tsy mitandrina ny teninao. Ny fitiavako ny didinao Jehovah o, velomy aho araka ny famindramponao. Famarina ny totalikevitry ny teninao, ary mandrakizay ny fitsipikao marina rehetra. Amen. Hivavaka isika. Indreto izay Andriamanitra tafombony eto an-tranonao indray amin'ity maraina ity, ary te hivoky zava-tsoa avy amin'ny teninao. Ianao ilay fanamohana maraina nitarika anay tamin'ny tanagavanan'ny famarinanao, ho tonga eto anie hanatrika anay, ary aneo ny famindramponao vaovao aminay tsiraray avy. Amindra fo amin'ny fiangonanao, ary tsy anisany fahadisoan'ny olonao. Dia ianao ilay fantarika anay tamin'ny tanagavanan'ny famarinanao koa, mbola ampidina ao amponinay ny fanainao masina, ahatsiarovanay ny fanatrehanao, ary indrindra ny fanahy masina ampianatra anay ny hevitry ny teninao. Ampitombohy mandrakariva amin'ny finoana izahay, ampioreno amin'ny finoana, ary ataovy mahatakatra fa ianao Andriamanitra tomponay, dia Andriamanitra velona sy manjakatra amin'ny taloha indrindra, ankehitriny ary ho mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Matthieu 7:20 ny andininy 7:30 hatramin'ny 1:30. Matthieu 7:20 andininy 7:30 hatramin'ny 1:30. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo ny teny isika rehetra hiaraka manao hoe: koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary, aza mino ianareo. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana, ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao, na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Indro voalazako aminareo raha teo izany. Ary amin'izany, raha misy manao aminareo hoe indro any anefitra izy, aza mankany ianareo. Indro ao amin'ny efitrano izy, aza mino. Fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hitatra ny andrefana, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Fa izay toerany faty, dia no iangonany voromahery. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amazinina, ary ny volana tsy ahazava, ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra hozongozonina. Ary amin'izany andro izany, dia hiseho amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahitan'ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy. Ary ny ampanenoana mafy ny trompetra, dia niraka ny anjeliny izy, ary angonon'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Amen. Ray masinao, manamasinanay amin'ny famarinana, ny teninao ny famarinana. Amen. Tompo ampangina ny feo rehetra tsy avy aminao tokoa ianao, ary mandritra ity fotoana ity, dia ataovy mahadinika ny teninao, eo ambany fitarian'ny fanainao masina izahay, ka anaiko fa ianao Jesosy Kristy dia ho avy anangona ny olom-boafidinao. Dia misaotra Tompo ny amin'izay efa hiasanao amin'ny tsirairay, araka ny fahazavan'ny fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petrakitsika ry havana. Filazantsara ka amin'ny Matthieu no ametrahany karatra mofinainantsika.
nao ary resaka vetivety sika. Misy azonao lazaina ve momba ny filazantsara araka ny Mattio? Ety ampanomboana moa misy fanamarihana tiako apetraka hoe raha manangona an'ilay taratasy tahaka izao isika dia angony isaky ny boky. Ohatra hoe nanao Mattio isika androany dia efa nanao tamin'iray volana dia angony dia hitanareo hoe misy fahasamihafana le fitarihan-teny dia azo atambatambatra moa ireny dia azahoana hevitra be dia be. Eny ary Mattio dia mahavita boky anankifiry nareo? Mattio iray ataoko lavanty ty rehefa tsisy tena. Mattio roa. Levi-pamoretra ny mpanoratra. Toko 20 rehefa mba tsy mahita ho lazaina ao an-tehiteny tonga dia isan'ny toko fotsiny teneny. Nisoratana ho an'ireo jiosy kristianina fa nampisaintsainana ny jiosy koa ny amin'ny fahatanterahany teny fikasana maha Kristy an'i Jesosy. Teny fampanantenana mantsy fa tsy teny fikasana. Tapitra ve? Milaza andininy indray ary andininy mety nahavantana antsika eo amin'ny Mattio. Aza tenenina intsony ny 4 Mattio toko 5. Inona ilay resaka hoe katsaka e? Katsao aloha mikatsaka. Katsao aloha. Inona moa iny? Mattio toko 9. Eo amin'ny faraparana eo izy mifetsifetsy. Andininy 7:30. Mora tadidy toko 9 dia 3:3. Azonareo ve? Katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Fa tsy hoe ny zavatra rehetra, izany rehetra izany. Na koa sambatra amin'ny toko 5 ihany izany. Aiza ho aiza ilay hoe mankanesa aty amiko e. Amariny kely fa manakaiky ny marina. 2:20 andininy 7:20. Io le ampatsivona foana. Ahoana hoy ny Tompo? Mankanesa aty amiko ianareo miasa fantatra sy mavesatretana, fa tsy hoe ento aty amiko ny entanareo. Ilay hoe aza atao porte bagage ho Jisoa. Fa ianareo izay mavesatretana no antsony. Isika no antsony anaton'azy. Ento ny zioko mianara amiko. Malemy fanahy tsy miavona am-po aho dia hita fitsarana ho amin'ny andronareo ianareo. Inona koa? Fa inona ny voalaza ao? Inona kay ny hevitra tsara? Rehefa raha
karaha mampiasa. Mitovy ihany. Inona koa mitovy ihany na niditra tamin'ny ora fahadimy na niditra tamin'ny ora voalohany. Taon'izay. Inona koa? Matthieu 7:20 inona? Mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ireny andin-tsoratra masina ireny mba tsy tokony ho adinotsika fa tsy hoe izay mahafinarinaritra tsy mahaberaharaha ihany. Sambatre, makanesa ty amiko hoe sy ny sisa fa mba ataontsika manandanja koa ary indrindra tena ho zava-dehibe amintsika fiangonana izany hoe ny tompo maniraka antsika. Mandihany ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra ary ilay toky manao hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Dia ary sika hiaraka ao amin'ny taratasy manoloana antsika. Efa voalaza namantsika teo fa Matthieu antononina koe levy no nanoratra an'izy ity ary nosoratany izany ho an'ny lioka dia hoe fikarohana fanadihadiana no rehefa nofotorako tsara hoy lioka neny Matthieu dia fantatra fa lovatsofina tamin'ireo mpanaradian'ny tompo no nangony dia nentiny nandrafitra an'ity filazantsara araka ny Matthieu ity. Mpanao raharaham-panjakana Romanina Matthieu mpamorietra, izany hoe mpiasam-panjakana ambony izany. Raha amin'izao fotoana izao dia misy olona eritreretinareo ianona izany eto am-piangonana. Birao fotsiny izy dia efa misy firy. Dia karazan'izany ampatsivina foana hoe ny tompo izany raha niantso apôstôly dia niantso ny sarangan'olona rehetra, ireo mpanjono sy ny mpiasam-panjakana. Samy nanana ny firehany izany, rehetra tsy tena hoe jiosy iringiriny, hitsindray jiosy fa ny ray kopaka tamin'ny fanjakana. Dia karazan'olona tahaka izany raha atifitra kely avela hitaratra ny lafin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana izany dia ny hoe na firehana inona ianao dia atsoin'ny tompo. Na pomba amin'ny fanjakana ianao tsy pomba amin'ny fanjakana azafady dia miantso anao ny tompo ho mpianany. Tompo tsy mijery loko, tsy mijery fiaviana, tsy mijery fady nataony. Ny fangaro tao ny mpianatra tamin'ny fototra iangany, tamin'ny fomba mampanaony, tamin'ny fahaizany izany mpamorietra izany, manam-pahaizana amin'ny fitantanana izany. Fotoana nanoratana maro ny mpandinika no mametraka ny fotoana nanoratana ny filazantsara ary samy hafa araka izany. Fa ny betsaka dia ny hoe ny manodidina ny 90 hatramin'ny 520 ao anatin'ireo fotoan'ireo nanoratana nyity filazantsara araka amin'ny Matthieu ity. Izany hoe raha lahatra dia Marka aloha ny voasoratra, avy eo Lioka, avy eo Matthieu izay voajaonina. Zany ny filaharana. Inona ny antony nanoratana azy? Misy antony 4 eo amin'ny taratasy izay nomenantsika. Voalohany mba ho fampianarana, fampiorenana ny finoan'ireo kristianina jiosy fa i Jesoa no ilay Mesia tonga nampanantenaina tao amin'ny soratra masina, ny testameta taloha tamin'izany. Fampiorenana ny finoan'ireo jiosy kristianina ny maha Mesia ny Jesoa araka ny teny fampanantenana ao amin'ny testameta taloha. Fanasongadinana ny fifandraisan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahatanterahany faminaniana ao amin'ny testameta taloha. Ny filazantsara araka ny Matthieu moa hitantsika eo ambanimbany eo tsy mampiasa ny voambolana hoe fanjakan'Andriamanitra izy fa ny filazany mazana dia ny hoe fanjakan'ny lanitra satria amin'ny jiosy dia
sarotra mba tsy ireny hoe fady izany miteny hoe anaran'Andriamanitra isaky ny metsika izany dia nataony hoe fanjakany ny lanitra. Ny antony fahatelo dia fanomezana toromarika momba ny fiangonana. Ao amin'ny toko 7 indrindra, ny toromarika ny amin'ny fandaminana ny olana ara-piangonana. Misy raha nanao fahadisoana taminao ny rahalahinao dia mankanesa ny amin'ny mangingina dia lasa ho aminy. Raha manaiky izy dia samy miafaka, raha tsy manaiky izy dia entsoa olona anankiroa. Rehefa tsy mbola manaiky izy dia ento eo anatrehan'ny fiangonana. Raha mbola tsy manaiky eo anatrehan'ny fiangonana izy dia ataovy tahaka ny jentilisa santionana io. Io no iangan'ny ny foti-dalàna amin'ny famahana raha sarotra ao amin'ny fiangonana. Izany hoe raha nisy olona anankiray nanao fahadisoana dia antsono izy tenenina mangingina. Iny ilay atao hoe dinika pastoraly. Raha toy izy ka miaiky ny fahadisoany dia ambaran'ny fandaminan'ny fiangonana foti-dalàna sy fitsipika ny hoe mijanona eo ny raharaha. Koa lefa naiky ny fahadisoany hoe tsy avela ny elony dia samy vita. Raha resaka arabola moa mampianatra anareo raha resaka arabola moa dia ny afaran'izay dinga izay ny ekenao ilay izy azafady ary manorata taratasy fa anonitra ianao. Onerako ary zato isaky ny isam-bolana io. Azonareo ve? Raha toy izy ka tsy manaiky dia ao anatin'ny 3 volana eo no andamina ny mpitandrina azy mandra-pahatonga an'izay ka tsy nisy fiovana miantso birao-piangonana anankiroa ipastera hiaraka hiatrika an'io raha sarotra io. Raha toka mbola tsy vita izany dia miakatra eo anivony atao hoe voamera ny fiainam-panahy raha tian'ny fiangonana. Voamera ny fiainam-panahy io no mikirakira an'izay raha sarotra izay. Dia rehefa avy eo raha mbola tsy mety ihany izany dia tonga midingana hafa izany rehefa avy eo ilay miakatra fifafi sondapartany izany. Zay vao tonga any amin'ny ataoko hoe faratambony tsy faratambony izany. Dia rehefa tsy mety dia tonga any amin'ny foibe any amin'ny filohan'ny FJG no afaka mampiditra fitsarana ny raharaha. Tsy nanaiky mihitsy za tsy nanao an'io hatramin'ny farany. Raikitra ary ny fitoriana dia ny filohan'ny FJG no mampiditra ny raharaha ny amin'ny fanjakana fa nitsika mantsy torio mihitsy. Tsy izany ny fiangonana. Ampianariny filazantsara ka mateo antsika izany fitondram-piangonana izany fa nadika ao anatiny atao hoe fitsipika sy foti-dalàna sy fitsipika. Tokony ho fantatsika izany fa ny foti-dalàna sy fitsipika dia tsy hoe hoy ny fanaontsika fiangonana rehefa mahatohina antsika izy nga izy io didiny mediana sy persiana fandao iondrehana ny soratra masina dia karohana hoe aizary ny fototra ny angana io ao amin'ny soratra masina. Fa misy fototra iangany foana ny amin'ny batisa, ny amin'ny mariazy sy ny sisa misy fototra iangany anaty-soratra masina ireny. Izay ny ataoko hoe rehefa tafahoana amin'ny mpitandrina moa ny olona mety mitady raharaha amin'ny fiangonana mikasika ny batisa, mikasika ny mariazy na ny zavatra hafa dia hazavain'ny mpitandrina amin'ny mazava tsara mihitsy mbola tsy mpandray izao azo atao tsara io batisa io fa tsy azo atao batisa hony azo atao foana ny batisa fa misy lalana tahak'izao makeo dia atoro ny fiangonana amin'ny alalany fampianaran'ny mpitandrina ny lalana makeo amin'ny batisa fa tsy hoe satria ianao tsy katekomenina tsy mpandray dia tapina midomy tsy afaka anao batisa ny zanakao ny fiangonana. Tena afaka manao batisa ary antsona anao batisa ny fiangonana fa misy lalana tsy maintsy izorana makeo amin'izany. Dia izay indraindray satria no tsy zakatsika satria tsy manaiky an'ilay toro-lalana ara-tsoratra masintsika. Mamaky atsika dia hoe izay hiakatra tohatra 3 ve dia tsy ho vita, izay ranoray mitete ve dia tsy ho ataonao pastera. Fa misy dingana tena ara-tsoratra masina kanesana amin'izany sakramety izany. Dia avelantsika ny mariazy moa tsy sakramety fa sao dia iverinareo hoe
ay sakrameta ihany zany ny mariazy. Amintsika protestanta tsy sakrameta ny mariazy. Dia mitatrisara kely tak'izay le resaka fa ao Matthieu 7:20 ahitantsika anankiray mifototra ny fotodalana tsifitsipika any amin'ny fandaminana raha manahirana eo amin'ny fiangonana. Ny antony fahaefatra dia ny fampianaran'i Jesosy ny fanjakan'ny lanitra. Ao Matthieu 7:20 ny fanoharana ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Foto-kevitra ankapobeny ny filazantsara araka ny Matthieu. Misy foto-kevitra vitsivitsy ireo efa nambara teo hoe ny antony nanoratana moa dia ny ilazana fa Jesosy no Mesia. Foto-kevitra ankapobeny voalohany dia ny famelabelarana entina mampianatra ny fahamarinana ny filazana fa Jesosy Kristy ilay mpanjaka efa voasoratra ao amin'ny testameta taloha. Dia ireo ny référence ny Matthieu 1:2 sy 7:20, ny 2:2 hatramin'ny 5. Ny foto-kevitra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay efa tondroina foana hoe ny fanjakan'ny lanitra no anambaran'ny Matthieu azy dia tena ampianariny eo fa voalaza teo hoe mba toko anankiray koa ny fampianarany Jesosy ny amin'ny fanjakan'ny lanitra amin'ny alalan'ny fanoharana. Ny fifandraisan'i Jesosy sy Mosesy araka ny toriteny nataony teo an-tendrombohitra Matthieu 5 hatramin'ny 7 izay ahitana fa manavao ny lalàna Mosesy i Jesosy. Tsy manova fa manavao. Songe ny litera ao anatin'izany. Tsy manova fa manavao. Efa renareo fa voalaza hoe fa izao kosa manao aminareo hoe ny eo ihany fa avaoziny asiany dikany manandanja kokoa. Andraisan-tiana nysika mba hazahoantsika azy hoe inona moa zany hoe tsy manova fa manavao. Eo amin'ny 9:20 sy 2:20 toko fa 10:21-22. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia mendrika hoelona amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalany dia mendrika hoelona amin'ny fitsarana, ary nazovo ho anao amin'ny rahalany hoe olom-poana ianao dia mendrika hoelona amin'ny sinedriona, ary nazovo nanao hoe foka ialahy dia mendrika ho ao amin'ny elo mirehatra afo. Mafimafy kokoa aza zany neny Jesosy. Aza mamono olona fa ny teny dia efa famonoana. Tsy hoe le mandratra ihany zany na hoe mandatsakaina fa ny teny dia efa famonoana. Zany ny fampianarany amin'ny didy fahafiry zany ao amin'ny didy 10. Didy fahafiry ny aza mamono olona. Fahaenina. Rehefa tsy fahaenina dia fahavalo e. Na izy ao aorianany didy fahafito hoe aza mitsanganjanga na izy ao aloha. Andao re mba jerena dia mba tadidiana amin'izay fa efa impiry moa zany tsikidiny nandinika an'io. Ao amin'ny Exodus 20 misy azy tena mahay mihitsy ray aman-dreny lehibe antsika ity. Didy fahaenina ny hoe aza mamono olona. Rehefa manazava an'io amin'ny lesona katekômena isika dia tena mandray an'ity filazantsara ka ny Matthieu ity ka ny hoe ny famonoana olona dia tsy hoe fandatsahana aina ihany fa ny fandratrana amin'ny alalan'ny teny. Efa hoe vonono ny vadiny izy antsika malagasy zany hoe mamono zany dia mety mangana amin'ny maso fa tsy hoe nandatsakaina. Dia ohatran'izay nandratra fota amin'ny alalan'ny teny, mety nahakasy tanana dia efa famonoana zany.
fampianaran'i Jesosy ny amin'ny sy ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakan'ny lanitra dia voambolana dia mandeha ihany sika ny hoe tsy nanova i Jesosy fa nanavao. Mateo 5 hatramin'ny 7. Ny asan'ny mpianatra. Ny asan'ny mpianatra dia ny hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Io ilay averimberiko foana hoe ny tompo tsy naniraka antsika hitady vola. Ahoana ny atototry ny vola n'ity fiangonana ity dia sy vola eraky ny www iny. Dia tendreo amin'izay ny orga, say tendren'ny vola koa ny orga. Dia ahoana? Ny fanoloran-tena no zava-dehibe tadiavin'ny tompo amintsika. Ary ampifandraisana amin'ny fampianaran'ny Paoly na ny tantara ny tao Makedonia dia ny hoe ny tena no natolo ny aloha vao nanome izy. Ka mahasaritra ny fiainan'ny fiangonana dia tsy isika izany. Fiangonana dia maika ny hoe vola dia sahiran-tsaina ery. Fa tsy sahiran-tsaina hoe manahoana ny olona. Fa nga ilay vola koa tonga ho azy eo raha tsy misy olona mitondra. Amin'izao 3 volana voalohany izao dia hanao tombanezaka isika isan'ambaratonga ny hoe izao ny isan'ny mpivavaka, misaotra ny voameran'ny statistika moa. Izao ny isan'ny vavaka, izao ny fizotrana nanomboka janoary ka hatramin'ny volana martsa. Izao no isan'ny vola, izao ny fizotrany rakitra nanomboka janoary ka hatramin'ny volana martsa. Inona ary ny valin'izay tombanezak'izay? Miabo, misandratra vesaha, mijotso. Raha misandratra dia inona ny atao? Raha midina dia inona ny atao? Fa tsy hoe mandeha ho azy eo fotsiny. Dia manisa rakitra eo voameran'ny vola dia manisa olona eo ny statistika fa izany ny ilana an'ireny. Manahoana ny fiainan'ilay fiangonana? Inona ny tokony mbola atao? Inona ny hatsaraina? Inona ny tokony tsy atao? Inona no fanatsarana na fanitsiana izay mety ho fahadisoana miteraka ny zavatra ny résultat tsy dia mahafa-po ohatra tahak'izay. Averiko fa nivoto ho aty ny filazantsara ny Matio dia fanomezana asan'ny mpianatra ny amin'ny fitoriana ny filazantsara mandihana mitoriana ny filazantsara ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Drafitry ny boky dia dingantsika vetivety fa ireo ny drafitra natolotra tamin'ity an'ity misy fizarana enina izy manomboka ny amin'ny fahaterana sy ny fiomanan'ny tompo amin'ny fanompony hatreo amin'ny batisa sy ny inona moa ilay tany anefitra? Ny fakapanahy tany anefitra, ny fampianarana momba amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny fahagagana, ny fanompoana amin'ny fanoherana, milahatra amin'ny risipo sy ny afanganany ny asan'ny tompo niaraka tamin'izay koa ny asika ny fanoherana. Dia ny fampiomanana amin'ny fahoriana hiaretana ary tonga ny herinandro masina manomboka amin'ny aladiny sampandrofiany akarana tao Jerosalema hatramin'ny nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty andro Paska. Ndaondray ary sika. Ny teksta manoloanantsika 720 17 hatramin'ny faraika amin'ny 30 dia tafiditra ao amin'ny 420 sy ny 520 izay raha jerentsika ny filazantsara araka ny Matio dia ny valiteny nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra izay nanontany azy mangingina tao amin'ny tendrombohitra Oliva. Amin'ny fandiniana soratra masina io izay atao hoe ny toritenin'i Jesosy ny amin'ny Olivety. Izany hoe tendrombohitra Oliva io dia toerana tena fionan'i Jesosy amin'ny mpianatra, ampianarany mpianatra, nanaovany toriteny samihafa manoloana ny mpianatra.
hitantsika eo Matthieu 4:7 zany hoe nanatona azy mangingina ny mpianatra nanontany ny amin'izay hevitry ny misy hoe tsy avela izy vato ifanongoa eo mantsy ny tempolon'i Jerosalema. Dia 7:7 dia milaza ny amin'ny isehoan'ny Kristy sy ny mpampianatra sandoka ny fampitandremana miaraka amin'izany manomana ny amin'ny fahoriana lehibe mialoha ny hatongavan'ny andron'ny tompo izay anangonana ny olom-boafidy. Fampitandremana ny amin'ny Kristy sandoka sy ny mpaminany sandoka, fampiomanana ny amin'ny fahoriana ary ny fampanantenana ny fanangonana ny olom-boafidy. Ny voambolana izay ndrasika tsy tena nandray voambolana amin'ny teny fototra moa zany fa tsy anankiray ihany. Fa inona ilay hoe Kristy sandoka sy mpaminany sandoka ao amin'ny 7:20 hatramin'ny 9:20. Ny Kristy sandoka dia ilay milaza ny tena no Mesia nefa mamitaka tsy izy. Aty ary azamino ianareo. Vakitsika izany fampitandremana izany verenana vakiana amin'ny anaran'ny tompo. 7:20 sy hatrany amin'ny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, karaha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy, indro ary azamino ianareo. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitany. Indro voalazako aminareo izany. Ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any an'efitra izy, aza makany ianareo. Indro ao amin'ny efitrano izy, aza mino. Inona ny tian'ny tompo lazaina amin'izany? Mitranga ve izany ary? Be dia be mihitsy izany amin'izao. Efa nilazaina tamintsika hoe ireo karazan'olona izay antsoina na tonga tsy antsoina, tonga tia amintsika eto Madagasikara, efa nitety firenena maro, mpampianatra sandoka. Misy malagasy toa antsika maninona? Kristy sandoka. Fantatrareo ny amin'izany hoe apôstôly tsaratsara dia nivadika hoe Mesia tsaratsara. Aza koa nisy apôstôly dia hivadika Mesia. Kanefa dia mbola misy manaraka ihany izy. Sa efa nisy hoe tsy assez bien intsony fa efa tsara indray zao. Dia ny zavatra tahaka izany dia tonga amin'ny teny misoratra amazy hoe vepetaky ninona? Vy mamay. Tena tsika mila mandinika soratra masina. Ambakay ny olona amin'ny zavatra kely tsy tohinina akory. Dia asainy miorakoraka koa sika dia miorakoraka. Zao amin'ny akaikinao hoe zao dia tabataba-piangonana eo daholo tsika. Azonareo ny hoe na adiadiny iray sasany aza ilay mitory teny eo, tsisy matory izany satria asainy tairiny ao akaiky foana ianao. Lazao amin'ny akaikinao hoe, lazao amin'ny akaikinao hoe dia asiany kely an'ilay amena. Dia tsy ary tena tsy matory mihitsy amin'ny tory teny. Ahoana moa ianao no matoriko mitabataba tsy mitabataba roa. Azonareo ve? Tahak'izay ilay izy. Ka ny olona zahatra doto mozika mafana, mozika mahery, dia mbola doton'ny tory teny dia doto fahaisanao tokoa ane izany. Iny ilay hoe adala no metana nondrika na solona ofana iza? Tsy tia. Ny anay zao ihany. Tsy mahazatra anay. Eny ary hafana izany ary dia ilaina koa sika mba mivelatra fa tsy mikombona loatra dia misarany. Endrika sarika mbola atao, mbola reraka be ihany. Efa endrika sarika ny hira mbola reraka ihany. Zay ilay fampianarana Kristy sandoka. Izy mihitsy mitonona hoe Kristy
na misy koa manondro hoe ary ny tena izy, ary ilay Kristy. Amperikopa hafa moa dia manao hoe indro fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ao anatinareo Kristy. Io zany mba tsy ho tratra ny fandriky ny antoko-pivavahana anaty farankisoasina hafa sika ny hoe aiza Kristy dia ozy ianao any an-danitra voenao izay. Rehefa nandrain'i Jesoa ianao dia aiza Jesoa? Ao am-potsika Jesoa. Efa ao izy sy ny fiadanany. Efa ao izy sy ny fanjakany anana ny fahefany sika. Fa ny fiavian'ny fanjakany tanteraka anangana ny Jerosalema vaovao, lanitra vaovao, tany vaovao dia mbola ho avy. Izay ilay fampianaran'ny fiangonana hoe sady efa tonga no mbola ho avy Kristy. Efa tonga izy ao amiko izay nandray azy ho mpanjaka, fa mbola ho avy izy eto amin'izao tontolo izao ametraka ny seza fiandrianany. Dia mandroso ihany sika. Mpaminany sandoka moa ka voalaza tao dia fampianarana. Teo mpanomanana izy tia dia mba niezaka ny tady hoe aiza tokoa moa zany mpaminany sandoka ankehitriny sy ny zavatra ambarany. Dia nisy atao hoe profeta afrikana izy efa tonga teto Madagasikara. Mba narahako ilay fampianarana dia izao no lazainy. Fino mafy ny namanao dia lazao aminao hoe ho avy ny mpamatsy vola. Ho avy ny mpamatsy vola. Izay zany ilay filazantsara torina. Fino mafy ny namanao ho avy ny mpamatsy vola. Dia tany-tsaina eo daholo izao karazana firenena manan-karena rehetra izao. Dia eo dia miorakoraka daholo tokoa ilay olona. Profeta izy amin'io dia mahababola satria moa izay ny tadiavin'ny olona. Nangana orinasa tsisy famatsim-bola, sarotra ny fitsamborana, ho avy izany. Dia falifaly eo ilay olona. Za tsy manao hoe mijery fa sao dia ianao voafandrika raha mbola tsy miorina. Fa izay ny antony nijereko an'izy andeha hoe mba hijery iza tamin'ireo lazaina fa profeta tonga teto Madagasikara no azoko jerena dia andeha mba ho jereko inona ny lazainy fa tena ilay orakoraka sy hoe lazao eo amin'ny akaikinao. Mitandriny sika fa mitady ho tratran'izany kosa. Miditra tsikelikely izy dia iny lavaka kely ihany ny idiran'ny voalavo be. Lazao amin'ny akaikinao dia lazao amin'ny akaikinao dia be dia be rehefa zavatra ravana izany. Eny ary fiaviany ny zanak'olona io ilay atao hoe parozia izay manondro ny fisehoan'i Kristy amin'ny vonahy amin'ny andro farany. Fiaviany voalohany dia mangingina taiza tany amin'ny fahitromby. Fiaviany voalohany dia mideradera avy eny amin'ny rahony lanitra. Izay ny fiaviany fandroana. Fiaviany voalohany dia hamonjy. Ny fiaviany fandroany dia hanavaka ny olom-boafidy sy ny olona tsy nifidy azy. Ny olom-boafidy sy ny nandany filazantsara. Ny vary amin'ny tsiparifary. Ny voavonjy amin'ny mankany amin'ny elo. Fiaviany voalohany hamonjy. Fiaviany faharoa parozia. Itsara. Fiaviany voalohany mangingina sy tamin'ny fanetretena. Fiaviany faharoa tena fiaviana miariary feno voninahitra. Izay ilay fiavian'ny tompo. Fanangonana ny olom-boafidy. Efa fantatsika fa ny anjery dia mpitondra hafatra. Eto izy amin'ity perikopa ity dia iraka ampanaovan'Andriamanitra ny fanangonana ny olom-boafidy. Anangona ny olo-masina rehetra. Misy ny trompetra tsofina mba ho fanambarana fa miandoha ny fitsarana. Izany moa izany ao amin'ny Baiboly rehefa tsofina ny trompetra dia hoe miandoha ny fitsarana. Trangan-javatra lehibe miseho hialohavan'ny fampanenoana ny trompetra. Ny fitsaran'Andriamanitra, ny fitsanganana amin'ny maty. Omaly tamin'ny bokin'ny Daniel sika teo amin'ny 5 raha tsy diso 12 dia hoe misy ny tsangana ho amin'ny fiainana mandrakizay, misy ny tsangana ho amin'ny latsa sy elo mandrakizay. Dia iny ilay nampianarantsika hoe rehefa manao fampandrenesana manjoa, ny finoana kristianina dia manao hoe
amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena maty ho amin'ny fiainana mandrakizay. Fa fitsanganany tena maty zany na ianao any amin'ny latsa sinatra mandrakizay na ianao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ka raha miteny zany sika hoe fitsanganany tena ny maty dia amin'ny tena maty ho amin'ny inona na ho amin'ny inona ilay finoana. Finoana moa zany dia hoe tsy fahitana fa hoe zay ny fanantenantsika mba ho any amin'ny mandrakizay ny olona notomandry. Lazaintsika amin'ny olona iny hoe notomandry izy dia mino zay fa any amin'ny mandrakizay izy. Fa ny tompo moa mahalala fa ny finoantsika dia finoantsika ho ihany. Zay. Ilay fanenonan'ny trompetra zany dia mariky ny fiandohan'ny trangan-javatra lehibe, trangan-javatra maneran-tany. Miseho Kristy misy ny fananganana amin'ny maty aorianan'ny fitsarana. Foto-kevitra. Maivamaivana reto foto-kevitra reto. Ny andininy 7 hatramin'ny 9 dia mampitandrina antsika ny amin'ny fampianaran-diso sy ny fitaka. Ny mahamaika mazana dia ny hoe fahagagana, famantarana. Misy mpandinika anankiray manao hoe raha esorina ao amin'ny soratra masina ny famantarana rehetra efa nilazaiko tamin'ny fotoanandro ty fahasana tadidinareo na tsy sy ny fahagagana nataon'i Jesoa mbola ino ve ianao? Inona ao amin'ny soratra masina no esorina ka mety tsy ampino antsika ny azo fijalian'i Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Raha toka miala tsy lazaina na esorina ny perikopa rehetra momba ny fahafatesany Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia mihevaeva eo ny finoantsika. Mety hantoraka ny mpanao fahagagana na ny mpanao fanovamaso sy ny magisika satria ireny mety hoe mahery vaika lavitra noho izay voalaza ato amin'ny fahagagana nataon'i Jesoa ny fanasitranana sy ny fampinanana mofo dimy olona tsy omby 10,000. Fa raha ny fahafatesan'ny tompo sy ny fitsanganany tamin'ny maty no tsy hita ao amin'ny soratra masina dia levona miaraka amin'izay ny finoantsika. Zay no hoe ndenge esorina daholo eo amin'ny soratra masina no hoe fahagagana nataon'i Jesoa mbola afaka mino ve isika? Tena mbola afaka mino tsara mihitsy isika. Asa ianao aloha. Dia tandreminy Kristy sandoka sy ny fampianaran-diso. Matokia fa tena ho avy Kristy. Tena ho avy Kristy. Aza tafandrimandry miambena mandrakariva. Tena ho avy Kristy. Misy hoe tahaka ny elatra any amin'izay misy ny faty dia any koa ny voromahery. Aonao hoe soratra masina teo? Ohatran'ny sarotsarotra io soratra masina io sa ahoana izy nareo? Iry ambanimbany iry aorianan'ilay hoe elatra 27. Amin'ny anaran'ny tompo fa tahaka ny elatra avy any an-tsanana ka hitatra ny andrefana dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona fa izay toeran'ny faty dia any no iangonan'ny voromahery. Ino dikan'izany tsy ao amin'ny taratasy? Inona aloha ny dikany hoe hitatra ny andrefana? Avy any an-tsinanana ka hitatra ny andrefana. Milaza inona izany? Mahasehaka ny erana rehetra avy any an-tsinanana meka andrefana. Milaza ny inona? Fiposahana sy filentehan'ny masoandro. Milaza inona koa? Hoe helatra. Zavatra aingana. Hoy ny teny malagasy hoe indray mielatra. Indray mielatra fotsiny. Teny malagasy zany a. Milaza zavatra kitakitana, aingakaingana. Zany hoe sady mahasehaka ny rehetra nefa indray mielatra ary ao anatin'ny fotoanan'ny miposaka masoandro hatrany ny filenteny.
zany dia ambaran'ity soratra masiny ity tahaka ny elatra ny hoe any amin'izay misy ny any amin'izay toeran'ny faty dia any no iangonan'ny voromahery. Teo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina tamin'ny andron'i Jesoa dia tena fanaon'ny voromahery mihitsy sakafo voromahery ny faty, na fatim-biby na fatin'olona avita ny bataniny dia mitangorona daholo ny karaza-paty rehetra. Ilazana eo ambany eo moa zany hoe raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo masoandro dia ampodiana ery ambany ery ny resaka fanangonana. Dia tena misy mihitsy ilay hoe amin'ny fotoana fiavian'ny tompo zany ilay ndray mielatra ilay vetivety dia tena vetivety eo dia misy fanangonana. Voromahery indraindray dia ilazana ny fiarovan'ny tompo. Fa eto moa izy ohatra mifangaroaro amin'ny resaka faty dia mety hafahafa ny fandraisana azy. Matokia ny fiavian'ny tompo. Ny fahatelo mampahery mampanantena antsika amin'ny fiavian'ny tompo dia tena iaona amin'ny mpamonjy isika. Zava-dehibe zany hoe tena hitan'ny tompo amin'ny famirapiratany voninahiny isika. Iza daholo ny iaonany. Ilay mpampianatra anankiray izay dia amin'izay fotoan'izay dia hitantsika zany Abrahama ve hono ohatran'io volombavan'ny Abrahama. Avelantsika nefa mba tiany isaintsaina ny olona hoe iaonany daholo nge sika menakavy amin'izay fotoan'izay. Rehefa mpanehoana ny trompetra farany angonina ny olom-boafidy aneo ny heriny sy ny voninahiny ny fanjakany ny tompo eo tafahoany sika menakavy. Fifaliana ho antsika zany na ho antsika mbola velona fanantenana ho antsika ny aona amin'ireo mpino efa lasa ny alohantsika tamin'ny fodimanitra. Eny ary havana azantonina nefa fa hialohavan'ny fahoriana lehibe zany mbola miverina ao amin'ilay Daniel lamaly ihany sika. Toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany dia hoe isan'ny fahoriana lehibe fa i Mikaela dia hiaro ny olon'Andriamanitra. Aorian'izay misy ny fitsarana avahana hitsangana ho amin'ny mandrakizay, hitsangana ho amin'ny latsa mandrakizay. Ny fahatelo izay endry dia mirapiratra taka amin'ny famirapiratry ny lanitra, mamerina ny maro amin'ny fahamarinana ary mirapiratra tahaka ny kintana mandrakizay dory. Dia izay fampanantenana ho antsika mihitsy ny hoe amin'ny fiavian'ny tompo dia izy fiaonana amin'ny Jesoa ary ambom-piaonan'ny olom-bovonjy izay fotoana anankiray izay. Saotra ny tompo sika havana tonga amin'izao ora famaranana izao aorian'ny vavaka mifarana amin'ny rainaizany an-danitra dia ny hira faefatra amby sivifolo amby zato andininy faefatra no iombonantsika. 470 andininy faefatra ny voavonjy mba amin'ny anjely. Hivavaka sika. Eny raha eo mbola isaorana ianao ny fahatanterahan'ny fotoana teto na ahafahanay niarana andinika ny soratra masina ampitombo anay amin'ny fitandremana manoloana ny Kristy sandoka sy ny fampianaran-diso mitady hamila anay amin'izay tsy araka ny sitraponao, analanay amin'ny fahamarinan'ny filazantsara dia ianao Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Misaotra noho ny fanomezana ho anay fanantenana ny amin'ny fiavian'i Kristy, andro iaonana aminao mpamonjy sy ny olom-bovonjy rehetra, mba tsy ho diso anjara amin'izany ambom-pionana feno fifaliana sy fandresen'izany ane izahay noho ny aminao Jesosy Kristy sy ny finoana ianao. Tonony aminao ny fandaharam-potoananay tontolo andro mba ho tontolo andro mpahavitriana, ho tontolo andro mpifaliana, ho tontolo andro mpahombiazana iarahana aminao. Tononay aminao ity fiangonana ity miandraindraindray ny faran'ny herinandro ny volana vaovao amin'izao aprily izao, nomboka volana fanompoana vaovao ireo mpitarika anay eo amin'ny fiangonana, ny diakonina sy ny loholona, ny angatahanay tompo dia ho volana tena
Iarahanay aminao Kristy ilay mpandresy ity volana aprily ity, indrindra ao anatin'ny vanim-potoana ny herinandro masina sy ny Pasika. Dia tolonay aminao ny firenenay. Misaotra fa mbola azon'ny tanam-piadananao ity firenena ity na dia mikorotan-tsaina sy feno fifanjevoan-kevitra samihafa azy. Mivavaka ho andreo niarany tsy fandriam-pahalemana izahay ka tonga tamin'ny fahafatesana. Mivavaka ho andreo manam-pahoriana noho izany. Mivavaka ho andreo tojo fifaliana koa izahay. Mivavaka ho andreo marary sy ny mpikarakara manodidina azy na mpitsabo na fianakaviana. Mivavaka ho andreo voazona ponja miandry fitsarana na efa manefa sazy. Mivavaka ho an'ireo manana fikasana tsara ny amin'ny fijoroano ho vavolombelonao. Irendretreny Tompo ombay ary ataovy eo ambany masonao. Akambanay ny vavaka amin'ny ampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay anona sahaza amanay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandry ny lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay, izy ane hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra noho ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrany eo masina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Satria velona ao ny Tompo, dia velona koa ianareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.